Sanyany kumuto amin'ity androany ity ireo mpiasa eo anivon'ny sampandrarany etra manerana ny nosy. Niverina ny sokatra sy mandray olona ny birony etra manerana ny nosy nanomboka androany. Raha nitapaka nandritry ny fivorimben'ny mpiasa ny etra izay notanterana ny zoma lasa teo dia mitsaratra ny fitokonana fanerana izay natao mba hitakina ny karazana tampo-karama izay tsy noraisin'izy ireo nanomboka ny taona 4 Noho ny fisian'ny fampiatoany asa nandritry ny 3 andro ny herinandro lasa iny dia betsaka noho ny mahazatra ireo izay tonga teny anivon'ny birony etra noho ny fikarakarana tota-taratasy samihafa. Voalazan'izy ireo fa nisy fiantraikany fitokonana izay nisy teo anivon'ny sampandrarany etra. Vao eno aloha izy hoe niverina ny asa dia niafakazaka taty fa sao dia mbola higrefy izay. Moa manarakarak'izay tsy maintsy misy fiantraika satria raha ohatra ka hoe ny zavatra tokony nefa vitany efa 2 herinandro lasa izay dia hatramin'izao izy mbola tsy vita dia nefa rehefa nanontaniana koa ny hevitra zareo inspecteur zany dia asainy hafainganana ilay dossier nefa ny vokatry ny tsy fiasan'zareo nahaton'izay zavatra izay dia amiko izany ohatra ny zavatra tsy mety kely ihany na Anisan'ireo nisedra olana raha ny fantatra ireo mpitatitra izay nila taratasy mikasika ny fiara. Raha ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny fikambanan'ny mpiasa ny etra dia mitoy ny fifampidiniana ataon'izy ireo eo amin'ireo tompon'andraikitra voakasika ary eo andalam-pisadiavana vahaolana ireto farany. Ny fivorian'ny mpiasa ny etra ihany no hamaritra na mbola hiroso amin'ny fitokonana indray izy ireo na tsia arakaraky ny fivoaran'ny zava-misy raha ny fantatra.